mitambatra ho an'ny ministerany angofo, ministera fitantanam-bola, ministerany rano satria resaka jiro sy rano izy. Voalohany rehefa atao ministry angofo le resaka contrat amin'ireo mpamatsy herinaratra ny JIRAMA. Raha ohatra ka ny contrat pakely fantatray dia ny puissance installée no alohantsika ny vidiny. Nefa ny angovo vokariny reny centrale lazay avy amin'ny fournisseur reny matetika tsy mamoaka. Raha ohatra hoe 20 mégawatt ny installé, zara mamoaka 5 mégawatt izy indrindra fa ny panneau solaire. Dia aleo zareo manotao le pénalisation tozay ionorer le contrat zay nataony. Hoy zay hoe tsy azo vana be zay contrat zay nanaovana audit. Ray zay. Faharoa, mikasika an'le resaka panneau rehefa ministre tsisy batterie aby reo panneau mipetrapetraka reo ny Madagasikara misy tsisy batterie to hitarizana an'le angofo. Dikan'izay rehefa tonga ny amin'ny efatra sy ny dimy tsisy herinaratra mivoaka. Mivoaka masoandro vao misy herinaratra mandeha. Ataontsika inona zay? Dia lasa manao hybride atsika zany ao anatin'izy. Manaraka an'izay mikasika ny hoe manao redressement JIRAMA. Nareo tafiditra bazaha ao amin'ny JIRAMA. Tafiditra le bazaha manao redressement, mbola tsikatsika vokatry redressement manao sata vaovao nareo la société anonyme le JIRAMA. Zany hoe zany tsy haina intsony fa mifangaro misy le comité de redressement ato anatin'le resaka fivadiany avy aty amin'ny anankiray la société anonyme sy le bazaha Jerusalema efa ao amin'izao fotoana zao. Amidina reny izy. Dia mifanitsaka ndraika zany le olona reo. Mbarovina izay jiro tsy mandeha zay no heverina amin'ny laoniny eto amin'ity tany sy ny firenena ity miresaka herinaratra vetivetika kely fa io moa zany raha io mbola hoe mandraparivany andro eto no resahantsika dia maro no lazaina fa ny tiako tenena fotsiny ao anatin'izay ny amin'ny hoe tsy teo eo amin'ny toeran'ilay ministra mihitsy amin'izao fotoana izao Afatra Martial, ministra ny angovo sy ny akoranafo ny amin'ny hoe mitady sy mitady ny fomba rehetra hitadiavana ny vahaolana zay vahaolana efa tokony tamin'ny taona 2024 tany no efa nisoniavina aty amin'ny 2024 aty vao soniavin'ilay filoha ao anatin'izay. Dia eo ny mieritreritra ny amin'ny hoe kanina zao asanareo manao miracle zany mifampitohy amin'ilay SMS teny amin'ny hoe mila manao miracle zany ny ministra raha te hijanonjanona eo amin'ny toerana eo ihany ao anatin'izay mila mitondra ny vahaolana amin'ity raharamanga ity asa amin'ity anio ariva ity zany mety mino fa mety tsosahandry zareo ihany tsony zany mety hijeriny fomba rehetra izy amin'iny Anosy Be iny aloha mety tsotapahany amin'ny alina indray aloha izy amin'ity anio ity fa hoe mafapana ny Anosy Be iny dia aloha atao amin'ny atoandro na mitady ny fomba io izy zany aloha dia ny any amin'ny hafany indray zany raha ny fampitamba vaovao ray dia amin'ny dimy sy efa maraina dia efa nitapahany zany ny teny mba hoe amin'ny atoandro zany nareo no migrevy rehefa higrevy mba hita tsara fa ilay amin'ny alina manahirana be ngamba ao anatin'izay dia ovahana kely ohatrany ny votovorona ihany ohatrany faritra rehetra hoe zay migrevy aloha zany dia vahana kely herinandro tapabolana eo zany atao malefadefaka dia any amin'ny faritra hafa miaotsy inona ohatra hoe rano Raizinga raisitsika amin'izay ohatra hoe rano Raizinga ilay herinaratra dia io ihany rano Raizinga ihany rano Raizinga fa raha tokony samy nahazo rosotro avy ny isaky ny fokontany ny isaky ny commune ao anatin'io dia rehefa migrevy zany ny atsy dia migrevy reo aloha atao efatra sotro na telo sotro dia le nahazo rosotro zany ahena ray sotro aloha ny azy fa any afindraria amin'iretsy aloha zany natao vokovoko kely ao anatin'izay dia ohatran'izay ty fitantanana eto amin'ny firenena ity zany manapitapina fotsiny eo fa ilay vahaolana dia tsisy ny amin'ny hoe maharitra aloha zany ao anatin'izay fa tapenana dia ahena indray ny etsy dia migrevy indray ny atsy dia anasorana indray zany le faritra an'le atsy aloha dia alefa amin'iny politika ny famonoana afo daholo zany rehetra zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny resaka ministra dia iresaka be ny tanàna kely indray tsy teo amin'ny toerany be ny tanàna koa ny tenanay raha ihany ny tenanay mpanao gazety fa manahirana ihany koa be ny tanàna amin'izao fotoana izao satria iarahantsika malala nisan'ilay hoe nalain'ny sampandrarany hetra moa zany ry zareo no hiaka sy tantana an'izay resaka hetra tany sy hetra trano zay zay tena vola direkta tany amin'ny commune reo ohatra amin'izay fa amin'izao zany ampiakarina aty amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ao amin'ny trésor
zany hoe tonga dia alainy eny aveny fotony ny sampandrarany hetra dia ireo no mampiakatra azy ety amin'ny trésor ao anatin'izay rehetra izay dia asa roviana no tafaverin'ny trésor eny amin'ny commune zany volan'izany raha teo aloha izy tonga dia afaka nytantan'ny commune nandoavana nanapinapina an'izay bangabanga tamin'ny karama raisoroan'ny mpiasa sy ny karama mpiasan'ny commune nanaovana ny fotodrafitrasa zay nisy amin'izao zany dia miandry ny rariny avy any amin'ny fanjakana zay ity moa zany misy ifandraisany amin'ilay kitapom-bola teo ihany mety gokagoka ngamba ny kitapom-bola anjare ao dia ny any amin'ny commune aloha zany ny alaina aloha zany sitry ny ahay ao anatin'izay rehetra zay fa amboniny eo misy an'ilay fampanantenana subvention ho an'ny commune zany zay efa tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ity taona 2024 ity efa fotoana fisitrahana an'izany zao amin'izao vanim-potoana iresantsika zao amin'ity volana jona ity fa raha tamin'ny fasafasina ny fionan'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka moa zany dia nivoatra tao ny amin'ny hoe ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ny resaka ny amin'ny hoe any amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola no hitondra ny fanazavana momba izay tonga indray ny anjaran'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia hoe ngamo ny tsanay ny resaka be ny tanàna fitsinjaram-pahefana zany fa misy départementa ministérial momban'izany io amin'ina ny tsy tany ny resahana dia mifanililika eo dia eo anatrehan'izay zany ny commune dia anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao satria ny teo ampelantanana zay kely teo ampelantanana no nalaina amin'izao fotoana ny efa andrandraina indray mbola tsy fantatra hoe raha oviana no tonga dia zany no fahasahiranana misy eto amin'ity firenena ity zay miresaka ny hoe fitsinjaram-pahefana nefa ao anatin'izay tsy misy an'izay resaka fitsinjaram-pahefana zay zany fa ny vola eny amin'ny commune indray aza no mbola alaina ny atao fitsinjaram-pahefana efa hoentintsika eto foana ny amin'ny fanomezana sehatra fanomezana andraikitra fanomezana fahefana fanomezana hoenti-manana ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana mba aleo tena tanteraka izy amin'izay fanapa-kevitra raisy ny asoa ny commune sy ny faritra zay misy azy ao anatin'izay fa tsy izay aloha zany ny zava-misy fa ny fitondrana foibe no mampivangongo an'izay hatrany fitondrana foibe zay miresaka ny amin'ny hoe décentralisation effective fa tsy izay aloha zany no zavatra misy fa ny centralisena tanteraka ny rehetra hatramin'ny hoenti-manana zany zay resantsika zay ny fahefana zany moa dia efa iarahantsika malala ny toe-javatra misy eto amin'ity firenena ity ka ao anatin'izay zany dia miandry sika ny amin'ny hoe roviana sy ahoana ny momba an'ireo kitapom-bola ny commune ireo zany satria dia anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny commune sahirana ny vahoaka sahirana ny mitady asa tsy mahita asa iza eny ary ny tsy sahirana eto ay misy tsy sahirana kay moa zany misy an'izay fanekevitra zay tokoa tamin'ny tambazotra tserasera hoentiko amanamparanana ny anjara fitenenako marjona amin'ity maraindraina ity ny amin'ilay hoe nisy publication zany tamin'ny Facebook ny amin'ny hoe aiza eto Antananarivo ny toerana hitanareo hoe petsaka mpangary-paosy hitandreman'ny hafa zay zany ilay publication dia tokony samy mamaly eo zany ny rehetra ao anatin'izay fa nisy namaly tao anatin'izay hoe eny Ambotsiroatra dia eny Avoloha no isan'ny betsaka an'izay mpangary-paosy zay ka tokony hitandremana zany ao anatin'izay sangisangy izany rehetra izany tompoko la sy tompoko vavy na zanatsy zany mbola ho avy ilay maraina ary tsy maintsy ho tonga ilay maraina ho an'ny vahoaka malagasy mila mijoro mila mitraka ary mila sahy isika ho ilay antoko politika iray zay fa mbola ho avy ilay maraina ary io marjona mampatsiana ilay hoe ho avy toy ny mpangalatra ozy ilay fomba fiteny zay ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria araka ny atsika teo hoe tena feno ny kapoaka ny vahoaka malagasy feno ny tondro rehetra ny amin'ny hoe fahantrana lalina
eto amin'ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso iatrika ny fanadinana CEP hoe ny mpianatra ho an'ny rahampitso zany reo kolonga kely reo katita kely fanadinam-panjakana voalohany fa tao anatin'izay eritaona izay dia zany no naresaka tao anatin'izay hoe délestage zany no isan'ny nisongadina zany tamin'ny herinandro teo no hoe anaovana ny famerenana farany fomaraina be zay moa zany toromarika ny mpampianatra matetika ny amin'ny maraina be ny fianarana ny lesona sy ny famerimberenana fa mifoy ianao amin'ny maraina fa ao anatin'ny labozia zany no ampiasaina sy ny torche no ampiasain'ireo kolonga kely ireo nanaovana an'izay famerenan'izay mbola ho avy ny anjaran'ny BEPC sy ny baccalauréat ao anatin'izay rehetra izay zany no mahazo an'ilay fa tsy miresaka an'ilay rafitra sy ny resaka hoe fiahinan'ny mpampianatra tsika ao anatin'izay fa le tena hoe fomba ianarana ny lesona hazo fotsiny sy ampiarana an'izay anatina fanazarana zany no fahasahiranana vokatr'ilay herinaratra manampy an'io ny resaka rafitra sy ny sisa eto amin'ity tany sy ny firenena ity feno ny kapoaka ho iaho teo anatin'ny fahasahiranana lalina ny sehatra rehetra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia eniko mihitsy ilay dadato ao anaty taxi be amin'izao fotoana ilay manontany dia ahoana zany dia ahoana ny fandehany dia maninona dia ahoana ry zalazany zany teninareo zany no ohatra aminareo araka mahatsapy hoe feno ilay izy dia ahoana zay fanontaniana izay dia misy olona iantefany zany tokoa tompoko lahy sy tompoko vavy ny aminy hoe dia ahoana ny fandehany marjona makasitraka olona saina ao anatin'izay sehatra rehetra izay ny fandarana dia ona fandehany izay fantatritsika fa mivantana moa izy ity ny alatsinainy hatramin'ny azoma ny famerenana dia ny alatsinainy sy ny talata ary ny alakamisy zay misy famerenana amin'ny sivora ary ny alarobia sy ny zoma no tsy misy izay famerenana izay ny zavatra misy zany ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany mahakasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara satria dia betsaka manontany tena onona saina Andrianarivo Avatra hoe dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia iresahantsika lay tena marary ho an'ity firenena ity mampatsiaho azy zahay ny zavatra zay niresahany zay milaza fa mitondra ny vahoaka dia mampatsiahy izay zoly ny teneninao dia miteny zay ny zavatra misy tsy misy zavatra fironona mihitsy ny eo ankilan'izany fa ny zavatra zay nisy sy nyresahana dia lazainay foana hoe zao ny zavatra nampanantenana le zavatra nampanantenana ihany koa ve tanteraka firy tamin'izy ireny tamin'ny akapobeany no tanteraka tamin'ny fanatanterahana n'izay asa izay sa ve dia marina ihany le nitenen'lay olona le mitondra amin'izao hoe ny zavatra zay no teneniko aloha dia mijanona ho teny fotsiny ihany dia efa miteny azay ka izay inona ary le zavatra zay nampanantenana amin'izao fotoana izao anao velara-tany amin'izao hektara isika hijerena ny tatsasiny ihany asiana piso ny omby mba hahafahana mba miady amin'ny sehatry ny tsy ny fahalemana sy ny dahalo mena ny fitsabony anareo vahoaka malagasy fa izao inona ny zavatra zay tena misy le tena lara-pahamena le tena takiny vahoaka malagasy le any an'le hoe ataovy aloha ny kajy ampianana ny vidin'ny filanimpolina andavanandro zay tsika vao miresaka satria tena maharary mihitsy eritrereto ny olona izay neveritsika tamin'ny fotoanandrony nanana fiara telo izy mba nampiasainy tamin'izany fotoana izany napidiboly reo satria manao asa teny izy fa amin'izao fotoana izao izy tsy manana fiara itsonina ny ray raha satria tapitra namidiny reo no ninona noho nylay fidedavana mazaka maniraka zay efa tsy takatry ny mponina zay efa tsy takatry ny vahoaka malagasy intsony lay tolotra sy tinady dia lasa namidy aloha ny ray dia mba nerina hoe reto roa reto mba ampiasana nefa ny tsy naleo ny vidiny ihany koa ny zavatra zay mivoaka dia namidy ihany koa faharoa dia namidy fahatelo dia mitovy amin'ny tsy manana dia eritrereto ny olona tamin'izany zany ny zavatra mahazo azy fa le olona teo eo fiainany amin'izao fotoana izao zany sy lay tena tsy nanana tamin'izany amin'izao fotoana izao
le tena tsy nanana aloha tamin'izany zany de raha tsika mahita fa mety tena efa velomarotany odorylanitra na mety hoe kodiara tsarety ny fiainana de mety mivadika mety lasa tany amboniny ray koa izy zay koa mbola lafo ny faharoa fa ny zavatra misy ao anatin'le fiainana davanandro mimponina de ny hoe aiza ho aiza mifandraisana andraikitra ataony miseho mitondra ity fitondrana ity amin'ny famahana faran'izay aingana ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy za tsy resaka tsony resaka mombana fahalemana satria de efa raha tsika mahita io tetoriny nisy fitsikolovana natao mihitsy nampiasa predator fa naninona raha ny misehatra ny tena hoe de mitsifino fahalemana eto Madagasikara no natao de napetraka de nafanana raramaso azy ireny de nefongana tsy kelikely tao anatin'izany raha tany amin'ny taona 2770 2770 tany ivoansa reraka ny teny hoe tsy takatry ny kely vola tsony ny atody amin'izao fotoana izao tsika de miara-mahalala fa de fa mitovy ny sasany amin'ny vidina lavanila arany lasa maneso azy ny vidin'izany ho amin'ny ankehitriny inona zany ny zavatra misy rehefa manao ianareo tsotra ny ele izy de atombo io zavatra zay natao io manko nefa fomba firesaka eo tiany de fa rano ny zavatra zay natao amin'ilay sehatra tena hoe maty anina tanteraka fa tsy hoe tranonandao herinandro akoriny de nrodana de potika de tsy izay fa mba olovain'le taranaka zay ifandimbeto raha manao ny lalana nareo tsara ny ele izy misitraka zany daholo ny any olona fa le lalana ve maharitra firy-taona sola ka hanao lalana ka lalana tsy ampy heri-taona akoriny de fa dozy izy ny sasany betsaka nefa mitaraina ny lalana Ambatondrazaka lefa natao teo le lalana pirenena 700 nefa betsaka sady ny simba ao moa rehefa tena zay koa ngely izy nananao zavatra tsara be mbola lozatsika raha ohatra i Chine sy Amerika ka itsika ny voalohany maneran-tany ka tsy haitsika mikajy azy reo sy mikolokolo azy de mitovy amin'ny tsy misy ihany ao re olona tena minia mihitsy manimba tsika zao tsika mpampiasa lalana fotsiny de jereo tena raha eto andrenivohitra isika mba mitenena hoe nareo hoe aiza mbola misy panneau ahafantarana hoe ato mandeha na aty na ity tsy azo le na ity azo le aiza zao fa ohatra mijery any tena mampiasa lalana isan'andro ohatrany tsy mahita tsony tsy haiko ve nisy nangalatra ve de nisy mivarotra ve de nisy nanao fatapera ve de tsy fantatry tsony nisy nanao tsy kalakalapatana ve reny vy reny fa tsy mahita an'izany tsony ianao eto analamanga any ka rehefa mandeha anao de sakanan'ny polisim-bohatra na ny polisy nasionaly de rehefa manontany ianao zay igny tsy nijery tsy nahita panneau tsy fantatra zay vahiny fa ny anazy de mifantany de ny taratasy de ty lalany ty manazavy tsy azo le fa tsy vita le fampiresahana tsotra fa tokony misy zany no fampahafantarana hoe ity tsy azo le ity azo le ao anatin'izay sehatra rehetra zay ngy le zavatra le any amin'ny kely indrindra raha ohatra manana mpiniavana hitondra an'izany tsika manomboka any amin'le kely indrindra ny resaka mombana fampandrosoany eto raha tsy miaingany an'le kely aza tonga de manao dingan-dava tsy misy olona mihitsy ny ande hiakatra eny amin'ny toerana avy be ka tonga de le zanatohatra miainga atao le voalohany faharoa izy de tonga de any an'le 510 no itsahany fa tsy maintsy manaraka an'iny izy mba hahafahany tonga somatsara ao anatin'izay seratra zay ny zavatra misy zany ho amin'ny ankehitriny io angele izy le misy olona ny Andrianarivo afatra tsy noana izy nefa mihinana foana misy zany eto irahantsika mahita zany tsy mangatety izy nefa misotro rano foana ary miteny foana izy nefa nisy tsy titinina ny zavatra apetraka zany ao anatin'ireny zay nge le teneny hoe ny telo lava misy sainana tsara ny tanety lava misy raha lava ny tanety veriny kisoa raha lava ny teny veriny soa ao anatin'ireny mba tsy isy le fanenena nare olona de aloha apetraka mazava hoe ity zavatra ty no resahako
fa tsy hoe rehefa mandeha dia any amin'ny farany dia tena ilantsiny rangava be loatra le zavatra le tamin'iny an'iny fa ilantsiny fa aloha nareo mba mijanona indray ao anatina sehatra toy itony amin'le fitenenan'le fitotram-panjakana manoloana ny sehatra zay misy eto amintsika fa amin'izao fotoana izao nge mba miandriny eny rehetra e mba hoe misy gouvernemanta ihany eto dia mba hiteny ny ministra Hitsatsokajiny raha tratra ny tsy fahasalamana ny tsokongony any zao efa misy eto Madagasikara e so dia variny eo dia mba miteny mba mametraka harofanina hoe misy ny Covid mbola mipetraka efa ianana andavanandro ihany koa fa tsy hoe miandry an'ilay ny heverina hitondra foana izy foana zany ny tia metraka ny dia tanany hoe iny izy dia mangasy aso eo le tena tompona andraikitra raha zany ohatra nareo menatra dia inona moa ny atao sa hoe dia fanjava raika dia eretany eo sa fanaraka mihitsy ny apetraka fotsiny nareo ho ministra fa tsisy raisinareo fa nareo fotsiny zany mba mipetraka eo dia mameno diplôma anerinana e zay efa ministra tamin'izao fotoana izao zany zavatra rehetrarehetra zany raha antsika mahita fa tokony vity zany raha ohatra ka apetraka raha isika zao ohatra ny asan'ny commune misy be ny tanànany eo mandrindrany ao anatin'le commune misy anazy mandroso na tsy misy fanampiana avy any amin'ny fanjakana arany rehefa mandroso indray izy ohatra raha isika ny any talatavolon'ondry rehefa tsy mitovy hevitra aminareo izy nefa mitady famatsim-bola izy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena dia mandroso le commune ao anaty anaovanareo atsotsay indray izy ka nareo tsy amin'ny azy dia nefa izy mitady lalana mba hoetiny ampandrosoana ihany koa mba hifaninana amin'izany Antananarivo mirehatra jiro zany nefa ny Antananarivo raha tsisy jiro Antananarivo raha fairano any rano misy foana satria ny olona inona ny any matsaka amin'ireny loharano mandeha amin'ireny rano mandeha reny zany le fiainan'le mponina any mikariko avaolana lehibe ny tanàna mba ahistrahany le mponina zay nametraka anazy teo amin'le toerany mabe ny tanàna anazy na tsy nametraka ihany koa misitraka an'izy e manamboatra lalana izy manamboatra borona fontaine izy fatsakana izy manamboatra tsena izy ho an'ny sarababem-bahoaka zany le fitsonjovana le maha olona dia avy eo izy ikaroanareo hevitra avy iza fa matsim-bola avy amin'iko nareo tsy nameko raha ohatra raha namenareo ka tsy nandeha raha namenareo ka tsy nandeha tamin'ny tokony izy le fitsinjaram-bola dia afaka manao fanadiadinina nareo fa raha ohatra kosa nareo tsy namena ariary zakany lalitra ara ny frora tsy zakany lalitrako dia inona moa fanadiadina isokatra rehefa mba mikaroka avy sa ve dia amoronona dosie indray hoe dia nanondrana an'izao io na nanondrana an'izao sanatria vavaladiny lela fa jereo aloha le fampandrosona ataon'le olona ao anatin'ilay izy ny anareo ara vatsianareo vola sy mpivaso ny anareo lehibe ny tanàna anareo nefa tsy misy le fampandrosoana ao anatin'ilay izy zany zavatra afaka ataony izy zany misy fampitahana be dehibe izy zany e zay ataon'ny olona sa mihitsy le olona zay tsy mitovy friana aminareo sy tsy mitovy loko aminareo manao fifananana aminareo fifananana io atsy hoe fahavalo fa mpifaninana dia mifaninana izy amin'ny fahaiza miresaka amin'ny sehatra raisam-pirenena dia manome reo malala-tanana izy tsy napiditra any am-paosiny fa mijery kosa hoe zao foana le tena olana ato amin'ity fokotany eto ananiny ity le commune any ambanivohitra any enay ny faradrano no resahako dia mamaly alasahirana izy raha ohatra ka hitohadrany foana rehefa tonga fahavaratra ka miakatra ny rano dia vahatsika io avilitsika aty reto tambary reto tsy tondraka intsony izy satria efa misy tohadrano apetrakatsika aty raha ohatra ka ty tseny ity ny olana tamintsika tao anatin'le izy no ny fahaterena sy ny hoe kely loatra hitaritsika le izy angatahantsika le mponina manodidina ny hoe ahoana nazahoanan'ireo ahafahan'le olona mivarotra isaka talata zany le dia mikaroka vola izy ao ny zavatra rehetrarehetra koa nge tsy mandeha raha vo tsisy vohina ny andeha eo raha tsisy vola oentinao fiaraka angamy fiara nga mandeha am'izao angamy fiara mandeha amin'ny rano dia ozy ny sasany hoe ny rano ara zao fairaniko inatsony ny rano andeha eo dia tonga le tomobila mandeha amin'ny elektrika indray le amahanana anazy raha tsy misy ina ny zavatra andeha sa zavatra rehetrarehetra zany de olona na daholy eto amintsika dia aza miteny isika hoe fa nisy olana foana teto amin'ny tazo firenena fa tsy ohatry zao iainantsika zao raha naina tamin'izany ataontsika hoe teo amin'ny ray roa raha betsaka indrindra 500 ny olana io resahako io fa amin'izao fotoana izao 200 indray ny olana amin'ny ankehitriny dia tsy mahita vahaolana mihitsy ve nefa n'izy miteny hoe raha misy ny olana dia misy vahaolana dia zay dia vao ary le olana tsy hoe vao ny olo kokoriny
fa io zao ny commune io rahantsika mahita talata ny volon'ondry na mifidy na tsy mifidy misitraka ny zavatra zay natao lehibe ny tanàna izy tsy niteny mihitsy ny meko karty nareo de zay mifidy anay aminy ny tatsy mifokotany sy ny ana sy ny ana tatsy fantatro ny e fatao any lansy ty izy ty izy tsy nidresaka an'izany fa hoe de nareo rehetra ao anatin'ilay commune misy fokotany firy de zay rehetrarehetra misitraka avokoa zany ny olona madio fo sy mahay mitondra ary samy faninana fa tsy mametraka akory ny hoe ianareo izay ametrahana vola le amenareo anazy tsy mandeha any any tokony ho izy fa mipaosiny no mibotsina ny sasany anaovany trano ny sasany vidana fiara de inona de mitanatana vavy eo le vahoaka de nandritro ny firy taona moa ianao na be ny tanànanao teo nandritro ny firy taona moa ianao na solom-bavambahoakanao teo inona ny zavatra fampantroana nentinao anatin'ny faritra zay misy anao zay nampandany anao tamin'izany fotoana izany de io zany hoe tsisy de rehefa ve rehefa miala eo am'le toerana de mbola hiteny ihany de mbola mirotsaka ihany de tsy lany intsony satria ny olona mahatsapa hoe tsy nanao na inona tao anatin'ilay izy de zay amahana lasa irina resaka momba na vanila ataontsika an'izao vidina la vanila lasa maneso azy za tsy tia resaka intsony ali satria lasa maneso an'le olona any le izy efa mpanatenana tena be de be de nendrandra le olona tena zany marina tena miposaka amin'ny masoandronay fa tsy nisy ny zavatra zay misy eto amintsika de le fitanilana tsy bakany alefa mpantroana raha mitanily ianareo ao anatin'ilay izy na nareo manao na tsy manao rehefa mamenareo de zareo mitovy mananjanaka telo ianao de zareo mitovy fa tsy hoe mividy mofo anankiray nareo zanakareo telo de nitapany an'le anankiray de le tapany ray zarain'le anankiroa tsisy anao an'izany fa tsy maintsy mitovy ny fizarana azy de ohatr'izay ihany koa ny vahoaka malagasy rehefa mitondra ianareo de mitondra arak'izay tokony ho izy sy ny hitsiny makany an'le alasahirana ho an'ny vahoaka mamaly le alasahirana ho an'ny vahoaka aza mieritreritra ifa mandeha le fampantrona resaka le efa manao an'le lalana ane zay ary e efa napetraka ake mivaty fehizoro e efa manompoka an'ile nanompoka an'ile izy e fa nanompoka teo amin'ny firy-metatra le izy teo amin'ny firy-metatra tsisy fefy de nijanona de rehefa tonga anyndray de hoe lazaina mialoha le olona any somary mivokovoka ndray aloha nareo fa ho avy any andalo any de amboary ndray aloha de io ndray de manao geste teknika eo ndray nareo fa le zavatra tsy hita le izy ny lasa sao a de zay foana ny zavatra nampanantena nanao lalantsika 20 kilometatra isa taona nanaiky any tehaka tena hanao kosa n'izy ranga nareo kosa de faly tena tsy tia azy tsotsofon'ny rivotra teny ny sainy tsotsofon'ny rivotra teny ny degré any solomasony